Ny Minimal Irrigation Project na MIP dia tetikasa iray izay mikarika vahaolana maharitra ho fampandrosoana ny sehatra ny tantsaha. Anisan'izany dia fikarohana mahakasika ny zezika ity izay natao tao ankazon-drano faritra Vakinankaratra dia ny fambolena ovy tamin'ny alalan'ny zezika telo samihafa dia ny zezik'omby, compost ary ny zezika azo avy amin'ny akoho. Araka ny fikarohana natao taty ankazon-drano zany dia teo amin'ny fikarakarana natao manondraka zany indraiky isan-kerinandro, dia avy eo maka donné ihany koa indray mandeha isan-kerinandro. Ny fomba fakana an'ilay donné moa zany nisy karazany telo mantsy ilay izy tamin'igny. Ny anankiray zezika nampiasaina tamin'izay zezik'omby, dia ny anankiray compost, dia ny anankiray zezika akoho. Dia izy anankitelo ireo samy angalana donné tsirairay, dia anankifolo fototra moa zany no angalana donné amin'ny karazany anankiray. Dia samy refesina jerena ny avony dia jerena koa ny velarany. Ohatr'izay zany ilay nanaovana azy. Ny fitaovana nampiasaina tamin'io zany resaka metatra no nangalana an'ilay donné isan-kerinandro. Izay ny fikarakarana natao dia ny resaka traitement ihany koa nanao indray mandeha isan-kerinandro ihany koa. Benimo izay moa ny fanafodina nampiasana. Raha ny voka-pikarohana izay azo dia hita fa nanatombo tamin'izany ny ora avy nambolena tamin'ny zezika akoho ka nahatratra 220 taonina isan'ny hektara. Raha toa ka 410 taonina isan'ny hektara ny an'ny zezik'omby ary 10 taonina isan'ny hektara ho an'ny osy nambolena tamin'ny compost. Aty amin'ny farany amin'izao zany amin'ny fiakaran'izao rehefa nijerevana le resaka zezika manko ro nikarohana, dia jerevana zany ny vokatra amin'izao dia le zezika akoho no hita ho tsara, dia ny nanaraka azy mety ny ohatran'ny zezika omby dia avy eo ny compost. Ny antony mety nahatonga an'io zany le compost no ohatran'ny somary ratsy zany rehefa nijerevana, dia raha ny fahitako an'izy io zany dia le compost sahala amin'ny ohatran'ny tena te hivoaka elaela amin'ny andro fotoana zay vao azo ampiasana. Sahala moa zany raha natao tamin'ity dia amin'ny herintaona io vao hitako tena mety ny vokatr'eo. Fa satria manko le compost rehefa nandramanay dia amin'ny voavelohany igny izy dia ohatran'ny tsy haiko sy dia vao tena masaka tsara ve vao tena lo tsara le zavatra nampiasana le composition fangaronao dia ohatran'ny vao tsy tena magnome le tsirona zezika. Fa rehefa amin'ny taona magnaraka an'igny zany efa tena masaka, efa tena lo malemy lo aby le fakofako nampiasana rehetra tao dia eo vao hita ho tena tsara le izy. Fa tamin'ity velohany ity zany dia vao somary fakofako ro hita tamin'ilay zezika mankony dia somary tena ohatran'ny compost ary taraiky indrindra tsy dia nety ho tsara. Fa malemy be sy le zezika omby dia zezika omby moa vao tsy tena malemy aza, fa le zezika akoho ny tena tonga dia hita ho malemy dia iny tena tonga dia tsara raha ny fahitana azy eo aloha. Zavatra nirefesina zany ny avony aloha
De avy eo ny fivelaran'ny raviny, de ny isan'ny raviny. De eo zany nahitana ny fahasamihafany satria le zezika koa tonga de nahitana hatramin'ny 40 cm eo ny havoany. De na ny fivelarany koa ohatr'izay. Fa taty am'le compost sy zezika omby 20 cm farany avy tamin'ireo. De eo amin'ny 15 eo ny velarany sy ny compost reo 10 farany betsaka. Fa ny tamin'ny anankiray tamin'le zezika koa nahitana hatramin'ny 400. Teo am'le fahasarotana indray zany ny zavatra hita tamin'ny fakana donné sy ny namany. Tamin'ny fakana donné aloha tamin'ny faniriny vao avy nambolena izy de sotra ny nankalana donné azy am'le refisianina. Fa rehefa taty amin'ny 3 volana magnaraka aty zany nivadika ohatran'ny sarosarotra satria efa nisy le somary nisy narary amizay de nisy nanisany ravina, nisy nalazo de nivadika sarotra amizay le nankalana le refy le velarany sy ny avony satria lasa marary le izy de nisana ny raviny de nekely de ohatr'izay koa na ny avony ny tanondrika le izy de lasa iva indray de lasa sahirakirana teo zany tamin'ny fankalana an'izay. Raha ny tena fahitako an'izy io zany nahatonga an'le aretina de eo amin'ny raha ny fieritreretako aloha de ohatran'ny olo veloha indrindra ndraindray avy eo amin'ny masomboly, faharoa koa ndraindray eo amin'le toetrandro, de ny fahatelo tsy haiko na misy fifandraisany amin'ny zezika ihany koa. Nefa ny amin'ny zezika mety ataoko mety tsy de nisy satria samy mitovy aby ny fahavoazan'io zao fa tsy ho ny anankiray ihany. Ohatran'ny tsy nisy nihinana fa le aretina lagaly manko zany tena nisy teo zao. Ny resaka traitement aloha raha ny fahitako azy tsy ho tara fa le aretina misy no tena misy. Zany hoe le traitement natao mahatazona azy ihany fa tsy tena naharo azy 100%. Raha ny fahitana le fikarohana nataon'zareo aloha de tsara tsara aloha zany misy hena sehatra fikarohana ohatran'ny tony zany ahitana zavatra betsaka ny eo amin'ny lafiny hoe fetezan'le tany amin'le masomboly atao ve na ohatr'izany koa ny lafiny fikarakarana ara-jezika sy ny sisa de tsara mihitsy nisy eo amin'ny fikarohana. Misy fahasamihafany ny fiasan'le zezika arakaraka ny inona ty ny qualité eo aminy zany. Ohatra hoe le zezika compost zao hitanao fa misy fako mbola tsy levona tsara, zay zany hita hoe hery eo anatin'le fahavokarany sy ny tarazany amin'le voly hoe fetezany na tsy fetezany. De misy indray amin'le zezika koa zany noho izy efa tena hoe malemy mifanaraka tsara amin'le tany angamba de eo no mahatsara kokoa azy.